Aleloia! Midera an Jehova. Midera ianareo mpanompon'i Jehova. Ianareo izay mitoetra ao an-tranon'i Jehova, eo anatin'ny kianja ny tranon'Andriamanitsika. Midera an Jehova fa tsara izy. Mankalaza ny anarany fa mahafinaritra izany. Jehovah tompona io, amin'ity anio ity dia mbola faly midera sy mankalazanao izahay, satria narovanao, notantananao, ary hihainanao indray amin'ity androany ity. Koa manatreza ao fotoana taonay eto izao. Engane ny fanahy masonao no hitarika anay, engane ho fanatitra manimpofona ankasitrahany eo amin'ny seza fiainanao, izao fanompoam-pivavahana ataonay eto izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fifaliana mandrakariva no iaonana aminao any tokantrano amin'ity sabata ity. Manahoana tompoko? Ny fanirinay dia ny ahitanao ny fifaliana miaraka aminay amin'ity sabata ity ary hitondra fiadananao anao ane ny fanarahanao izao fandarana izao. Nefa mulato ni fusai mi chiasa
miteko te ahitana fitiavanare avy amindray famindrambobe no afatra torinindray. Iaraka handray ny baibolitsika isika ka nokatra izay voasoratra ao amin'ny Exodosy 20 ny andininy 9. Exodosy 20 ny andininy 9. Ny amin'ny anaran'i Jesosy aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Izao kosa indray dia hanokatra ny mpanjaka faharoa isika. Mpanjaka faharoa 20 ny andininy 10. Mpanjaka faharoa 20 ny andininy 10. Miverena ka alazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe izao no lazain'i Jehova Andriamanitra Davida rainao. Efa nohenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao. Indro asitrananao aho ka raha afaka ampitso dia hiakatra ho ao an-tranon'i Jehova ianao. Andeha hiaraka hivavaka eo am-panatretena isika. Misatranao izay fa nomena tombotsoa manokana ka afaka miankoka eto anatrihanao amin'izao anio izao. Gane Andriamanitra ny fananao masina hanombanay. Ianao ihany koa ane no anasitrana ny aretinay rehetra. Ary ngane mba hanomba izao fotoana izao ianao. Ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fampam-pavahana ny amin'ny famerenana ny ampahafolo sy ny fanatitra isika amin'izao. Ary andeha hanokatra ny baibolitsika isika ka hijeriny eo amin'ny bokin'ny Obolana 4 dia ny andininy 7 tapany 2 manao hoe eny lanio ny fanananao rehetra hamidy fahalalana tsara. Omena ana fotoana fohy isika hanomanantsika izany fanatitra sy ampahafolo izany. Ny amin'ny vola satria ampahafolo no anaresahantsika dia ny hoe vola zany ny zavatra andeha ho resahana betsaka amin'izy io. Ny ana fantainana mipetraka dia ny hoe mitondra fihedan-tsaina ve ny vola sa mitondra fahasahiran-tsaina. Misy ana tantara anankiray izay tiako ambara amintsika amin'ity androany ity dia izao izany. Nisy ana tovolahy iray niasa nanao ana zaridaina tamin'ny olona mpanambola anankiray raha izay no azo ilazana azy. Rehefa niasa tao ity ana tovolahy ity dia izao no anazavana izy. Velona siontsioka, hirahira isan'andro izy teo ampanaovana izany asa izany. Indray andro anefa dia izao nanomana vola tao anatina baoritra ity olona mpampiasa azy ity mba omena ilay tovolahy mba hoentina andeha hankasitraka ny asan'io tovolahy io. Izao anefa ny anazavana izy rehefa nomena azy io ana vola io dia izao lasa tsy nahary anesana hirahira intsony izy
tsy nary anesana toy le anna fomba mahazatra azy tsony izy satria lasa niteraka adi-tsaina ho azy io vola io. Ny anna fanamarena atao zany de zao. Raha te hana fiedana-tsaina tsika eo amin'ny vola de tokony andeha mba iarahana mitatana amin'Andriamanitra ny vola. Vavaka sika. Misaotranao zay Andriamanitra satria afaka amerina ny ampahafolony sy ny afanatitra amin'izao ora sy fotoana zao. Enganeanao hitahy zany vola izany ka mba hahavita be eo amin'ny asanao izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy nanao ny vavaka. Amen. Tonga eo amin'ny afatra manokana ho an'ny ankizy isika. Ny lohatenin'ny toritenintsika androandro ankizy dia ny hoe ilay ahitany lehibe. Ndray andro rankizy dia nisy mpanjaka lehibe anankiray. Tena ratsy fanahy mpanjaka ity sady masika be. Nanangana Andriamanitra sarivongana maro be izy tamin'izay fotoana izay. Ary napetrany teny amin'ny elakelan-trano rehetrarehetra teny. Dia rehefa izay dia nanao fiangonana ngeza be ihany koa izy mba ahafahana manompo an'io Andriamanitra sarivongana izay nataony io.
Iahaba rankizy no anaran'izany mpanjaka izany. Tena moka didy ity mpanjaka ity rankizy, fa tsy maintsy iankohofana io Andriamanitra bala io. Ary niza tsy miankohaka amin'izany Andriamanitra izany dia ho voasazy. Tetsekilan'izay rankizy dia nisy mpaminan'Andriamanitra anankiray antsoina hoe Eli. Nipetraka teo amina tendrombohitra anankiray izy, ary nisy trano vato kely anankiray nitoerany tao. Isan'andro ity mpaminany Eli ity dia mivoaka eo an-davarangana ary mitazana ilay fiangonana lehibe izay nataon'ny mpanjaka Ahaba. Dia mitomany izy rankizy ary malahelo rehefa mahita an'izany. Tamin'izay fotoana izay dia niseho tamin'ny Eli Andriamanitra ary niteny taminazy nanao hoe, ho asehoko an'io mpanjaka Ahaba io izy fa izao no tena Andriamanitra. Mandehana makany aminazy ianao dia teneno anazy fa tsy hisy ranon'orana mandritry ny fotoana maharitra, ary amin'izay fotoana izay dia tsy hisy ando ihany koa ary tsy hisy zava-maniry. Tsy tapitapitra izay dia nitanterahany'ity mpaminany Eli ity rankizy ny baiko izay nomen'Andriamanitra. Nandeha niazakazaka faingana izy ary niditra avy hatrany tao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Nandalo teo anelan'elan'ireo mpiambina izy, tsy nisalasala ary tsy mba natahotra akory. Avy hatrany dia nijoro teo anoloan'ny mpanjaka izy ary niteny nanao hoe, velona Jehovah Andriamanitra, velona izy. Izy no Andriamanitra nanao ny orana, izy ihany koa no Andriamanitra mampaniry ny vo rehetra. Aoka hivavaka amin'ny olona rehetra, velona ny Andriamanitra ny an-danitra. Rehefa izay dia nibitsibitsika tao antsofin'ity mpaminany ity Andriamanitra nanao hoe, mandehana ianao miafina any amin'ny renirano Kerita. Avy hatrany dia nivoaka izy ary nandeha niafina tany amin'izany toerana voatondro izany. Raha mbola nianahana teo ny mpanjaka dia taitra izy ary nibaiko avy hatrany, mandehana sambory mpaminany Eli iny. Miaramila, sambory izy, ianareo rehetra mpanompo, tadiavo izy. Dia nandeha izy ireo, saingy tsy nahita. Rehefa izay ihany koa dia nandeha ity mpanjaka ity ary nitady ny mpaminany Eli, saingy tsy nahita azy. Tamin'izay fotoana izay rankizy dia niafina teo amin'ny renirano Kerita i Eli. Nisotro ilay renirano mahafinaritra tao amin'io renirano io izy. Ary isa-maraina amin'ny fiposahany masoandro sy isan-kariva amin'ny filetehany masoandro dia nisy goaika tonga nanatitra sakafo ho an'ny Eli rankizy. Dia nitoetra maharitra tao amin'io renirano Kerita io izy rankizy, ary tamin'izay fotoana izay dia tonga namany avokoa ny zava-mananaina rehetra teo amin'izany toerana izany. Koa satria moa rankizy sady tsisy ny orana, tsy nisy ihany koa ny ranonando, dia nanomboka mavo ny ravina. Nihintsana ihany koa ireo ravin'ireo rehefa avy eo. Dia farany dia ritra koa ny renirano Kerita. Noho izany dia tsy nisy renirano afaka nisotroany Eli intsony. Dia nanome baiko azy indray Andriamanitra. Mandehana makany Zarefata ianao, isy vehivavy manano tena amahana sakafo ho anao. Dia nanaiky avy hatrany rankizy Eli ary lasa izy nandeha niakatra nakany Zarefata. Rehefa tonga teo amin'ny vavahadin'ny tanàna izy dia nahita vehivavy anankiray niaraka tamin'ny zanany lahy kely, nanangona kitay mba handrahoana sakafo. Dia tsy nisalasala izy niteny tamin'ilay vehivavy nanao hoe, mba omeo mofo kely aho hoaniko ary omeo rano ihany koa sotroiko. Dia hoy raha vehivavy tamin'ny Eli, indrisy efa kely dia kely sisa ny koba ao ary efa ho ritra ihany koa ny menaka. Rehefa izay dia ho faty izahay mianaka. Dia hoy Elisa taminazy hoe, aza manana inona na inona, tsy ho ritra ny koba ary tsy ho lany ihany koa ny menaka, fa mandra-pilatsaky ny orana dia hanome sakafo ho anareo Andriamanitra. Nanaiky avy hatrany rankizy ity vehivavy manano tena ity ary nandeha nikarakara sakafo ho an'ity mpaminany Eli ity. Ary tanteraka tokoa ny zavatra nolazain'ity mpaminany ity satria nandritry ny fotoana naharetan'ny haitany
dia nisakafoana izy mianaka, nisakafoana ihany koa ny mpaminany Eli. 3 taona angarangity rarakizy no fotoana nandalovany izany haitany lehibe izany. Dia nanome baiko any Eli indray Andriamanitra hoe mandehana miseho eo anoloan'ny mpanjaka, dia teneno izy fa izao ny Jehovah Andriamanitra, izao rery ihany no tokony hankohofany, dia izao ilay mampandatsaka ny orana. Dia tsy nisalasala indray rakizy Eli, nakatoa avy hatrany izy nanatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Rehefa tonga tany amin'ny mpanjaka izy dia nilaza tamin'ny mpanjaka nanao hoe ny Andriamanitra izay tomponay, Jehovah Andriamanitra izay any an-danitra no Andriamanitra marina. Andeha hivavaka aminy dia hirotsaka ny orana. Rehefa izay dia nilaza taminazy Eli hoe andeha isika hanao fihaigana, ka ho hita hoe ny Andriamanitra izy no tena Andriamanitra marina. Ka izao vorio ny vahoaka, vorio ny miaramila, ary andeha hiakatra hoeny an-tendrombohitra Karmela isika. Dia nandeha izy ireo rakizy, no tanterahan'ny mpanjaka ny tenin'ny Eli. Rehefa vory ny vahoaka, natsangana ary ilay altara mba handorana ny fanatitra. Altara roa no natao tamin'izay, ny anankiray altaran'ny Bala, ny anankiray altaran'ny Jehovah. Dia napetaka ny kitay, naroso ny fanatitra. Dia nivavaka ireo mpaminany Bala, nivavaka maraina mandra-pariva ny andro, ny antsoantso, Balo, Balo, ianao no Andriamanitra, aoka hirehitra ny fanatitra. Indrisy anefa rakizy, hariva ihany ny andro, tsy nilatsaka ny afo. Rehefa teo amin'ny fiafaran'ny takariva dia niroso Eli. Ary nangataka tamin'ny vahoaka izy nanao hoe lemorano ny altara, lemorano ny fanatitra. Eny, asio tatatra manodidina ny altara ary feno rano izany. Dia nitanterahindreo vahoaka. Rehefa izay rakizy dia nandohalika nivavaka amin'izay ny mpaminany Eli. Nivavaka izy. Jehovah, aoko fantatreto anio fa ianao no Andriamanitra. Rehefa andeha hiteny amen izy rakizy dia nisy tselatra lehibe avy any an-danitra. Ary avy hatrany dia nirehitra ilay fanatitra, ary mahatra amin'ilay vato izay nanaovana ny altara. Eny, nirehatra hatramin'ny rano nanodidina ny altara mihitsy ary. Tamin'izay fotoana izay rakizy dia nikika ny vahoaka, nikika nanao hoe Jehovah no Andriamanitra, Jehovah no Andriamanitra, Jehovah no Andriamanitra. Tamin'io takariva io dia faly Andriamanitra ary afa-po izy tao an-danitra tao. Ary tamin'ny alina ihany dia nirotsaka ny orana rakizy. Nanomboka teo dia nanompo an'Andriamanitra ireto vahoaka ireto. Rankizy malala, isika ihany koa aoka ho mpankatony tenin'Andriamanitra tahaka ny Eli. Ka ninona baiko omen'Andriamanitra antsika dia ho tanterahintsika izany. Ary tsy anan'Andriamanitra hafa tokoa isika, araka ny voalaza ao amin'ny Exodosy 20:7. Exodosy 20:7 manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Ny faniriako dia engane isika ankizy rehetra mba tsy anan'Andriamanitra hafa afa-tsy Jehovah ilay tompo namorona izao rehetra izao. Hivavaka isika rakizy. Jehovah Andriamanitra, misaotranao izahay noho ny teninao. Engane izahay ankizy mba ho zaza mpankatoanao. Engane izahay rehetra izay niaino izany tantara izany mba tsy anan'Andriamanitra hafa fa ianao irery ihany. Misaotra Tompo. Amen. Miderahan'ny Jehovah sy firenena rehetra. Miderahan'ny Jehovah sy firenena rehetra. Miderahan'ny Jehovah, miderahanni Jehovah, miderahanni Jehovah sy firenena rehetra. Miderahanni Jehovah sy firenena rehetra. Miderahanni Jehovah sy firenena rehetra. Miderahanni Jehovah, miderahanni Jehovah, miderahanni
Ry havana malala, lehibe ny fitiavan'i Jehova ary tena sarobidy eo mason'i Jehova tokoa ianao. Satria zao ato amin'ny Baiboly dia miteny, ary zay no ataontsika hoe ataontsika lohateniny, de hoe hitany ianao, miteny ny ranomasonao, miteny ny ranomasonao. Tsy fantatra hoe firy amintsika nefa nandalo zavatsarotra dia tsy nirotsa-dranomaso, fa matetika rehefa tena mafy ny olana, mafy ny zava-manjo, mafy ny zava-midona, dia mirotsaka ny ranomasontsika. De ozy Andriamanitra amintsika amin'ity maraina ty hoe miteny io ranomasonao io, miteny ny ranomaso latsaka eo amin'ny tavanao io. Raha iverenantsika ny vaky teny zay nivakiany mpanompony teo amin'ny Mpanjaka faharoa toko 20 ny andininy 15. Mpanjaka faharoa toko 20 ny andininy 15. De zao no voalazany amin'ny anaran'i Jesosy. Miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanjaka ny oloko hoe izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Davida rainao. Efa henoiko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao. Indro hahasitrananao aho, ka raha afaka pitso de hiakatra ho ao an-tranon'i Jehova ianao. Marihiny tsara aho hoe efa hitako ny ranomasonao. Ry hafana malaisana, eto dia tantaran'ilay mpanjaka, lay mpanapaka atao hoe Hezekia. Narary ty mpanjaka ity, narary. Ary dia tonga tao aminy mpaminany hoe ianao io de ho faty ianao. Mpaminany Isaia, ianao de ho faty ianao. De raha voanarehany zany teny zany, ity mpanapaka ity dia nitodika nakany amin'ny rindrina. Andriamanitra Jehova nitomany izy, ary de nitomany izy, de nitomany izy. Dia naniraka ny Isaia avy hatrany Andriamanitra hoe Isaia, mpanompoka anao, mandehana miverina indray any amin'ny Hezekia mpanapaka ianao. Lazao aminy hoe efa nohenoiko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao. Indro hasitrananao aho, ka raha afaka mpitso de hiakatra ho ao an-tranon'i Jehova ianao. Valimbavaka avy hatrany. Hitako reko ny feonao, hitako ny ranomasonao. Valimbavaka avy hatrany nazo ny mpaminany mpanjaka Hezekia eto hoe ho sitrana ianao. Raha ny zavatra reny zany tamin'ny voalohany ho faty ianao, dia nisy valimbavaka avy hatrany azony noho izay ranomaso izay tamin'ny fony, tamin'ny tenany, tamin'ny sainy rehetra ny bebany sy ny tarainany tamin'Andriamanitra zay. Dia nisy valimbavaka hatrany hoe ho sitranao, hitako ny ranomasonao, ho sitrana ianao. Ry havana malaisana, moa ve tsy olombelona sahala amin'ny Hezekia koa tsika? Moa ve tsy zanak'Andriamanitra sahala amin'ilay mpanapaka ny Israely, lay taranak Davida koa va isika? Andriamanitra itompontsika de Andriamanitra tsy miova. Lay Andriamanitry ny Isaia mpaminany, lay Andriamanitry Davida, lay Andriamanitry ny mpanjaka Hezekia, mbola Andriamanitsika hatramin'izao, ary mbola mahita ny ranomasonao. Inona reny zavatra mety mampalasa ranomasonao de ahoana hoe Andriamanitra zany manoloana amintsika amin'izao fotoana zao zany zao. Averiko indray mandeha, inona zany amin'izao fotoana zao ny zavatra mahalasa-dranomasonao? Inona ny zavatra mety tena mahatonga anao hitomany mafy eo amin'ny fiainanao? De ahoana ho izy Andriamanitra? De
ahoana inona indray zany ny fihetsika tokony avalinao an'izay tenin'Andriamanitra zay. Amin'izao fotoana izao dia betsaka ireo zavatra mampitomany antsika. Be dia be. Misy aretina, misy olana maro isan-karazany, misy ny fahoriana rehefa idona maharary anie izany. Dia mirotsaka io ranomasontsika io. Amin'izao fotoana zao, mino aho fa amintsika mijery amin'izao fotoana zao, amin'isika miaino amin'izao fotoana zao, dia manana olana goavana ianao ary mampitomany anao. Manana fanantenana. Ilay Andriamanitra Ezekia no Andriamanitra. Ilay nitopoina sy naniraka ny mpaminany Isaia no mbola topoitsika ary miteny sy milaza amintsika hoe hitako ny ranomasonao. Efa nohenoiko, efa nodiniko. Inona ny zavatra mahazo anao? Tady tio. Fa Andriamanitra dia tsy tia ny fiainantsika hoe ho feno ho alahelo. Tiany isika hanam-pifaliana miaraka amin'ny mandrakariva. Ary izay no amin'ny tapany faharoa teny hoe miteny Andriamanitra hisy farany io ranomaso io. Hisy farany io fitarainana sy ny fanaitainana io. Hisy farany io loza midona amin'ny fianakaviana sy amin'ny havana io. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia zao nolazay ny Apokalipsy toko faha 1:20 any andininy faha 4. Apokalipsy toko faha 1:20 ny andininy faha 4. Andene zany iarahantsika mamaky ity Apokalipsy toko faha 1:20 ity dia fanambarana momba n'ilay atao hoe Jerosalema vaovao. Ny amin'ny Jerosalema vaovao. Zany hoe efa lasa zany ny zavatra taloha. Fa efa any amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao izany. Izao nataony andininy faha 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ho faranan'Andriamanitra zany io zavatra mampitomany antsika isan'andro. Ho fanan'Andriamanitra rahalahy, ho fanan'Andriamanitra ranabavy, ho fanan'Andriamanitra ray aman-dreny io zavatra mampitomany anao io. Taditio, tianao Jesosy. Tianao Andriamanitra lay topoinao io. Aza matahotra ianao. Hisy farany io. Ary amin'izay fotoana zay dia hiara-paly miaraka aminy isika. Tian'Andriamanitra ry havana ny ananantsika fanantenana mandrakariva. Tian'Andriamanitra ny ananantsika fifaliana safononoka isan'andro na dia ao anatiny atao hoe olana lehibe aza. Ireny olana ireny dia nataon'Andriamanitra koa ne hitondra fifaliana ho antsika. Na dia eo aza ny ranomaso izay mirotsaka, dia nataon'Andriamanitra hitondra fifaliana ho antsika koa ny sasany amin'izy ireny. Soa ihany nisan'ireny amin'izay niova ny toe-javatra. Fitantanan'Andriamanitra daholo izany rehetra izany. Ry havana malalay isany. Andene haojerevantsika hoe inona ary zany ny tokony ataontsika. Inona ny tokony ataonao? Raha mandalo olana ianao, raha mandalo zavatra mahalatsa-dranomaso anao, raha arahinao moa zany ataon'Andriamanitra hoe misy olona tonga aminao dia hozy izy. Marina sao teneniko zao ho faty ianao afaka pitso. Dia inona no zavatra eritreretinao? Raha Andriamanitra no miteny anao vatana ho faty ianao afaka ray volana. Dia inona no mba eritreritrao?
ry hafanao malaisa. Tianao Jesosy, tianao Jehova zay tompoinao io, zay iarahantsika mankatoa, iarahantsika mifaly, iarahantsika miankohoka. Jehova Andriamanitra mpamorona io. Inona ary ny tokony ataonao? Ny voalohany dia zao, aoka ianao hametraka ny fiainanao ray manontolo eo aminy. Aoka ianao hanao sahala amin'ny nataony Ezekia. Mpanapaka hoe, Jehova o, mitaraina aminao vavaka tena tsy misy farany, mivavaka mandrakariva, mivavaka mibebaka, tsisy ohatr' zany. Andeha zany hibebaka, andeha hiaikeliko amin'Andriamanitra, andeha hibaboka tanteraka amin'Andriamanitra, hametraka ny fiainana rehetra eo amin'Andriamanitra. Aoka ianao hifaly mandrakariva ary eo amin'Andriamanitra. Zao manko nataony ao amin'ny Tesalonina voalohany 5:12 hoe mifalia mandrakariva. Tesalonina voalohany 5:9. Andeha iarahantsika mamaky zany teny izany. Tesalonianina voalohany 5:5 ny andininy 9. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakariva. Zay nataony, mifalia mandrakariva. Izy tsy manao an'izao hoe mifalia mandalo fotsiny ihany, androany fotsiny ihany, fa mandrakariva. Satria nahoana? Ao amin'ny Petera voalohany 7 ka ny andininy 7:17. Petera voalohany 7 ny andininy 7:17 dia izao lazay ny tenin'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Averitsika indray mandeha. Fa araka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Ho faranana io, ka raha mandalo fisedrana, mandalo ranomaso itsika dia zao hoe mifalia. Satria misy an'izany zavatra mahalasa ranomaso zany, zany olana mampirotsaka ny ranomaso eo amin'ny tavantsika izany. Satria hisy farany io, ary hiravoravo ao amin'ny Jesosy Kristy indrindra isika amin'ny fisehoan'ny voninahiny, amin'ny fahatongavany eny amin'ny raholanitra amin'izay fotoana izay. Mifalia indrindra isika. Aoka zany reny fijaliana na fahoriana reny zany tsy ataontsika hoe ambany zavatra, fa hoentsika koa mitondra fifaliana ho antsika izany. Na dia misy aza ny zavatra mampitondra mampirotsaka ranomaso, dia zao hoe andeha hametraka ny fiainantsika opetan'Andriamanitra antsika ary hifaly, satria izy no mamarana an'izany fahoriana rehetra zany. Ao amin'ny Filipiana 2:7 dia hoy izy hoe mifalia hatrany, mifalia mandrakariva. Ny faniriko dia zao, ho tanteraka aminao izany fifaliana ao anatiny atao hoe fijaliana maro isan-karazany zay mampirotsaka ranomaso izay. Mifaly satria hitan'Andriamanitra ny ranomasonao. Ho faranany zany ary amboninahitra no hifalianao mandrakizay. Ho aminao ane ny fahasoavan'Andriamanitra, hirotsaka aminao ane ny fitahin'Andriamanitra, ka hivadika fifaliana mandrakizay, hifahoriana zay mampirotsaka ranomasonao, satria manana an Jehova, manana an Jesosy ilay mpanavitra anao ianao.
rakitraminy fona intia anamiasana nitanako iraure iasa mafioana izara hanome anala fasaranana satria mazana mitombona fatsimana ny fomba tiana rasendaka manana itia rirajo manolo tena moana kanefa tsy ajo izay anao misitraka ny foko raisona irakitraminy fona intia anao miasana ny sajoko ny vavako atraminy sofiko satrana miasy sy nananavitrahanao soloy abaozy anoanao itokiko yanao irerire no aoka o panjaka itia rirajo manolo tena moana kanefa tsy ajo izay anao misitraka ny foko raisona irakitraminy fona intia anao miasana iaraka ivavaka isika. Jehovah tomponay eo, ankehitriny dia nambaranao taminay fa hitanao ny ranomasonay izay mirotsaka moramora eo mitavanay rehefa sendra zavatsarotra, rehefa donam-pahoriana, rehefa mandalo fijaliana lalina izahay. Jehovah tompo, misaotra anao lehibe izay satria kay hitanao izy ireny, fantatrao izy ireny, ary ho farananao izy ireny. Aorenao anatinay ny fanantenana, aorenao anatinay ny fitokina anao, ka rehefa ho avy eny amin'ny raon'lanitra ianao dia handray anay ka hifalinay mandrakizay hamafanao ny ranomasonay mandrakizay tompo any amin'ny fiainana mandrakizay. Ianao ny Andriamanitra no hitahy ny mpiaino, hitahy ny mpijery tsirairay avy amin'ity maraina ity, ka ho fitahinao azy ireo izany teny izay nampitondranao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.